mahita zanakia hoe zanany le olona misy namonjy tantara eo izy eny fa tena mahontsa mihitsy misy fa dia zay le araka mitokoteny teo hoe tsy miady amin'ny nofo mandray isika fa le fanahy ratsy io zany efa mizay andinga tsartsika eo dia isan'Andriamanitra midahatra rehetra mainy mandahatra dahatra rehetra ahasoatsy ka mba hoan'ny vahoaka malagasy satria dia aminareo hoe ny olona tena manana fihavanana zany dia tsy manary amin'ny fahorana dia makasitraka tsy makatelina dia manana fanary ny fitondram-panjakana dia fanavoizana tena zava-dehibe zany ampitsoana fiasikiny ary tena tenin'ny ray aman-dreny ampanahy teo koa dia zay tandreminy siosiosiny onoony satria manjary mampiteraka fisarahana mampiteraka aty ao anatiny ray fa tokony iray iny tsika ry fampatoky ny fampatokisana iny tsy misy ihany dia manjary le onoony fotsy manjary eto dia zay zany bafatra aminareo ponagazety tandreminy samy tenandriamanitra tsy fandriampahalemana zay manjaka teto Madagasikara ary misy koa ny manararoatra izany amin'ny communication antsika moa malala tsara fa ny fitondrana fanavozana dia tsy dia be resaka ary tsy dia be teny fa miasa ka misy manararoatra an'izay fahanginana zay mba ampitombona ny vaovao zay misy ka raha ohatra hoe zavatra ataontsika hoe efa misy eo dia ampitombona hitanareo tsara zao misy compte izay efa zatra manohana ataontsika hoe fitondrana teo aloha dia manaparitaka ny vaovao izay tsy recoupe tsara akory dia ireny zavatra reny no ielantsika nanaovana ihany le centre opérationnel mba iregroupena mba hanakambanana an'ireo déclaration ny olona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zany hoe raha Madagasikara mandefa amin'ny centre opérationnel io ny filazana olona tsy hita zazavery sy misy naka ny filazana ihany koa ny sanatry fatiolana zaza hita maty eny raha ohatra zany anome nisy izay eo am-pelantana zay centre opérationnel zay amin'izao amin'izay zao manerana ny Madagasikara ray manontolo dia ny 256 misy an'ny olona nanomboka hatramin'ny volana janoary ka hatramin'ny volontsika amin'ny telo zao no déclaré hoe tsy hita 175 amin'ireo efa hita ny akabiazany antony voalaza tao avy eo hoe inona tsy nahitan'ireo olona dia 450 miala tao an-trano ilay olona matetika moa no ny antony ara-pianakaviana izay ndraindray ny mahasategetran'ilay olona tsy verina any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme iteny fa izahay zany manao rappel mahtany anazy satria atao anatin'le statistique na izany na tsy izany dia tsy asika tsintsiniavina fa nisy ihany koa ny cas izay hita hoe misy fatiolona mitrangana fatiola hita eny tsy misy disparition ny hafa misy eo amin'ny 5 eo ary amin'ireo 5 eo dia 4 mort naturel ny anakivalo hita hoe mort suspect zany hoe von'olona na ninino misy ihany koa ny accident ary misy anankitelo amin'ireo no fanariana zaza voateraka izany ireny zany tsy ao anatin'le disparition fa ao amin'le disparition dia anankisivy no fatiolona hita ary efa mandeha ny fanadihadiana amin'ireo 30 ny dossier eny amin'ny fitsarana ery Madagasikara iresanko io dia ny 12 amin'ireo no efa niakatra fitsarana ny 10 teto Antananarivo ary ny anakiroa tany amin'ny faritany ny ankoatran'izay mbola misy dossier eny amin'ny police gendarme eny amin'ny faritany eto Antananarivo any amin'ny 20 mahery any ary efa mandeha tsikelikely ny fanadihadiana satria nataonay systématique ny autopsie raha ohatra ka misy fatiolona ary ny fijerevana fanadihadiana le olona victime raha ohatra ka verina izy velona soma tsara mba hanontaniana saingy mbola indraindray izy ireny mbola veriversaina dia miandry anazy calme tsara vao atao enquête eny gendarme ohatr'izay koa ny fianakaviana miandry an'zareo tonga ametraka ny déposition moa zany tsy mila plainte ka ny plainte mandeha automatique rehefa misy zavatra ohatran'io satria ny filaminam-bahoaka no jerena dia tsy mila plainte zany fa tonga dia saisine d'office fa kosa indraindray le olona
mba omena fotoana kely izy ahafany mamerina ny zavatra mitranga sy ahafana manao ny fanadihadiana fa izahay dia mame tompony vaoaka malagasy rehetra fa io dia misy fanadihadiana ary fanadihadiana amin'io dia tsy maintsy ampahafantarina anareo isan-kerinandro zao ny zavatra tsara raha ny tamin'ity herinandro ity zao dia reny efa voalaza reny misy tranga anankitelo no efa nanao avy eny olona ny voalohany misy demande de rançon izay hitantsika tany Ambositra misy demande de rançon anankiray teto Antananarivo ary misy nanao sorona dia misy anankiray misy règlement de compte no natonga le olona tsika sy misy afatesana mbola mandeha daholo ny fanadihadiana amin'ireo ary andeha fitsarana izay vita fanadihadiana any Atsiafa daholo ny olona izay voatazona ka lehilahy ary any Tamora izay vehivavy ankoatra ny any faritany mikasika ny zazavarira izay ampidiritsika ao anatiny koa raha ohatra ka ilaina 420 voatazona ponja any Majunga ary raha tsy diso izay 30 ny voatazona ponja ao Atsiafa ary ny lehilahy rehetra dia any Atsiafa daholo raha eto Antananarivo ary misy ary ny avy any Ambositra moa nalefa aty Antananarivo ihany koa ireo nanao aveu namono an'ilay tovavokely zazavavikely tany Ambositra zany ny antony izay dia satria tesitra ny vahoaka ary ekena hoe mahatezitra tokoa ilay zavatra mitranga fa na izany arany tsy mety manao an'ilay fitsaram-bahoaka sanatria hamaky fonja dia hivoaka daholo indray ny voafonja izay mety ho dangereux ihany koa izay zany mahatonga anay mandray fepetra amin'ilay famondrana an'ireo olona aty Atsiafa ary fantatritsika fa Atsiafa aloha amin'izao tsy azo vakiana na izany ary tsy midika izany fa fiarovana an'ireny olona fa fiarovana ihany kosa ny fiarahamonina mba tsy sanatria hovaky ny fonja na misy olona tsy tokony ho izy hiara-ny fitsaram-bahoaka fa raha mikasika an'ireo olona izay manao aveu dia izahay dia tsitsitsy malheureusement moa tsika tsy mahafaka manao ny atao hoe peine de mort sy ny chaise électrique fa isika kosa dia manana ny atao hoe peine perpète zany hoe migadra mandra-pahafatiny ary tsy misy fanenantsazy ho an'ny olona karazana dia manao déstabilisation fa efa misy anarana ao Ramatoa anankiray aloha zao no ny haiko hoe nanaovany sona fa hoe nandeha tany Tomasy izy ary te hanakarena tampoka dia izay nataony Tomasy anazy hoe manaovany zao dia manao foana izay aloha ny sona hitanay fa ny akoatran'izay mbola tsy misy nanao aveu amin'izay fa izahay moa dia manao fanadihadiana ary manao fanadihadiana bebe mihitsy makarasy anao bebe ary mezaka ihany koa nefa mitandrina amin'ny tondrombohitra sa sanatria misy tondrombohitra ilay resaka déstabilisation fa efa misy anarana ilay politika ao anatin'izay rehefa hita ny anarana satria vondron'olona fa tsy olona anankiray dia olona zay Ramatoa ministra amin'izay le olona tarisaka mahakasika lôha famasoana Andro raha latsaka hoan'ny malagasy raha-tanindrazana sorany ihany koa ny fanapa-kevitra ny teo anivy fitondrana metraka ho anisany ho andro fisaonana ho an'ny andro an'io raha ny ho an'ny valira manokana efa ela angamba ny takataka efa ela ny mitondra ny feo mangataka ny firaisan'ny mpiray-tanindrazana sy ny fanapa-kevitra matotra anatria zany rehetra zay dia ialana itsika fa mahatsiaro tena ny valira manoloana zao misy ny atao hoe fitany ilana
ao anatin'ny atao hoe fikarakarana sy fandraisana andraikitra ary fandraisana fanapahan-kevitra satria ain'olombelona ihany koa ny varira zay maty reny tapado reny ka manoloana an'izany zay matsapa ny eo anivon'ny fikambanam-beny varira fa misy ny fitanilana manoloana ny fandraisana andraikitra zany raha tsy teny fotsiny fa nisy an'ireny tranga tany Amam-poko tany Mahavay zay mbola hiadivana hatramin'ny farany hianakarana ireny raharaha reny aty ny antoliara ihany no mandeha ny raharaha-pitsarana am'izao misy an'ireny tranga famonoana olona atao am-pandeha zay tsy mbola nandeha ny ankety ny tany Antamatavy zay mbola tsy nandeha ny ankety ny fanafena zay nahazo ny tena ny farany Antamatavy zany mbola tsy misy mandeha amin'ny eto zay dia manao antsoavy ho an'ny mpiray-tanindrazana rehetra hoe olombelona oatra ihany ohatranareo ihany koa zany marary ihany koa leny anareo tsy sanatriako mamendry fetro na hoe manao filambotsiary raha mite mamoaka an'izany fa matsiaro zany zay hoe marary ihany koa mahazo anay manoloana eto zay dia miteny mitonga fizakana aoka laha tsy hitanira amin'ny fandraisana andraikitra sy fanapahan-kevitra manoloana ny mahazo ny olombelona tsirairay. Efa nisy ireo tratra afa-po ve ianao tamin'ireny fahatratrarana tamin'ireny efa nalain'ny ministera ny fitsarana ireny zany le nalefeny atsepa manao hoe tranga tsy fandriam-pahalemana mahazo ny varira azy dia mitovy amin'izao tranga iaina ny olombelona zao satria araka rehefa niteneninay hoe io fotaka mavoarano androany io tamin'ny varira fa zao izy iainantsika manera malagasy raha miresakitsika amin'ny fahatratrara nisy tokoa fanambarana tratra ilay Sri Lankais fa ny angatahan'ny vahoaka ray manontolo avoay sarin'ilay Sri Lankais tratra marina ve izy tokony angarahara zany ny atao hoe communication mandeha amin'ireny raharaha reny mba hananany vahoaka malagasy fitokisana fa teny nandeha amin'ny tokoa izy ny fanaovana ny ankety ny fampidirana ponja n'ireny zany ny andrasan'ny vahoaka ray manontolo hoe avoay ny sarin'ireo olon'ireo mila hita fa tsy atao akolakany dia any mivoaka tsokisopany tsy hitatrony mitoy an'ny raharaha raha tsika malalany fa maro ireo trangana famonoana varira mandeha manodidina ny zaina filohan'ny fanavaozan'ny République-ny Madagasikara sy anareo internationaly gouvernemanta rehetra izay manoloana amin'ny fianakaviana tsy adino ihany koa ianareo ray aman-dreny am-panahy avy ao amin'ny fianakaviana izay ray aman-dreny am-panahy rehetra manotrona manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'reto fianakaviana manoloana arety rampijavona vao maraina tokoa iboba omby malomaloka amin'ny sandratra andro ivoimena malomaloka takariva idilanandro ary raraka oram-baratra imasoala rakotraizina tanteraka Madagasikara satria nahita ny tsy fahita takany sy be nandrahokena tokoa ny fianakaviana maro taony nandao avana taony nolaozan'ny tapaka sy namana taony namoy zanaka zary tonga amin'ilay fitenenana manao hoe voafefitsiposaka ve ny masoandro ny manjobolobony endrika ny tontolo izay jereny mafy tokoa raha mafy mangidy tokoa raha mangidy mafy ny fisarana manay mangidy tompoko ny lainty-paraty mafaitra ny laingina am-behivavy fa mangidy noho ny mangidy ary mafaitra noho ny mafaitra izao fahoriana mianatra tamin'irety fianakaviana maro izay niaran'izao voina izao hototoravina toy dingadingana ny latsambaratra ny fianakaviana very fanantenana tanteraka mihitsy satria tao ireo zanaka izay nantenaina no nanao tsy satsy nafitoko ireo tsy mataotody ankehitriny nefa ndreto ianareo solotena mpanjakana ianareo ray aman-dreny am-panahy misolotena ny malagasy manontolo tonga manoloana ny fianakaviana mahatsapa reto fianakaviana manontolo fa sy navelanareo ho taka ny vorona tokony hanosy ny fianakaviana na nataonareo vaindraha latsy mba marary sy navelanareo ho tena indrivotra irery tahaka ny hazo tokana manireny akady lalana fa tonga ianareo mampionina mampitraka ary indrindrandrindra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny soratra masina izay niombonantsika vavaka atio
ka dia hoy ny tenin'ny fianakaviana manontolo misaotra indrindra tompoko makasitraka ezaka ionona ny fianakaviana na dia mangity sy mafaitra tahaka izany aza ny zavatra rehetra ankehitriny nefa misy olo-tena ireto fianakaviana ireto ny tenako hitondra ny teny hitondra ny afatra ka dia hoentiko ny afatra mialohan'ny hitondrako an'izay afatra izay nefa hanokafako ny afatra ny fianakaviana hitodika manokana izay ray aman-dreny filohan'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagasikara rehefa natsolo ny fianakaviana hitondra ny afatra ny fianakaviana ny maraina dia nanao tahaka ny fomba fanaoko mahazatra isan'andro mivavaka ho an'ny firenena satria ho an'izay mpanaraka ny rindrin'ny ajany gasy dia mahita ny fandarana maraim-baovao iaonako mivantana amin'ny filohan'ny repoblika ny fanavaozana ny Madagasikara dia mitondram-bavaka anao ray aman-dreny ka rehefa mitondram-bavaka anao dia ny fanaoko manana an'ilay aoka tsy andahoanao ny famindra-po sy ny fahamarinana hitatsika ao amin'ny oabolana toko 7 ny andininy 7 zany fa tsy mpitondra fitenenana teo ny mpitory-teny teo fa miara-mila ny Kristy ianao zany no midika fa ao aminao ny fanahy famindra-po zany no midika fa ao aminao ny fanahy fahamarinana ary apatsy iviny ty oabolana nandrambotra ary tsy tongotra hitsipaka fa dia ianareo mpitondra fanjakana ianareo ray aman-dreny no antenainy sy anteherany ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny misy fomba aminareo ray aman-dreny zany tompoko etahitan'ny fianakaviana atolotra amafisina atevenay hatrany ny fisaorana sy ny fankasitrahana feno ny fitondram-panjakana sy ny ray aman-dreny ampanay mitondra-bavaka na metraka manokana ity androany ity mba iompo-po aminay hiara iray alahelo satria malay ny fanafianareo izy hay satria ny antony fanondratsika eto dia fanaintainana faorina ary fikatrany erisitra samihafa zay mitsanina ary ny famontanisy aloha niaritra izany ianareo ary niasa taminareo izany toa diay agina fotsiny satria tsy vitanteny fotsiny toy izao ka amin'ny anarany reto zay mijoro hoe ny filoam-piangonana ary ihany koa ny filoha mpanjakana filoha fanavaozana sy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy miara-mijoro hitondra ny teny fampaherizana satria fantatsay fa ny teny dia mampitsaka ny teny dia mampahery ary ny teny ihany koa dia mamelona fiainana vaovao nantaony afamanana nareo niaran'ny fahoriana sy fangerifina fanaintainana ihany koa noho ny ratra ianareo ary indrindra mbola misy miaina ao anatin'ny tebitebina ny ororo samy hafa so fa misy ny tenin'Andriamanitra fa niavana zay natao atsika tsy mandrakizay tekory ireny fimpitana ihany azy telo lalana ihany ireny ny fanaintainana zay miantra amin'ny vatana sy ny nofo iso ihany fa efa niarany tonga tamintsika tamin'izany koa Jesosy satria efa nentony teo amin'ny azy fijaliana ireny ary nivinany tebiteby sy ny asa samy hafa zay mbola mikiky ny fiaina Jesosy fa teny teny fampaherezana ary indrindra ny tenin'Andriamanitra mamelona fanantenana vaovao ary ny fanahy masina tokoa dia ilay fanampampiolona fanampampahery izy ane hitondra fanasitranana hitondra fampiononana ary indrindra ampitsaka ihany koa sy ampahery ao anatin'ny ady zay ohatria tsy irery ianareo fa miara-mijoro aminareo avokoa ny fiangonana ary indrindra ny vahoaka malagasy izay soloan'ilay tompona andraikitra ara-panjakana manoloanareo ankehitriny ka dia ny teninay dia ny mampahery mampitsaka ary mampionona mandeha izay nilaozany avaty ary raha ny fasitranana mirahary hiventina indray am natanteraka ho an'ireo araboina nono samihafa fa dia ilaza izany ary manoma izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy lay mampahery tompony lohan'ny fiangonana izany no teny hoentinitinotriareto fa dia mahereza tompoko